Dia ampifaliana indray tompoko lahy sy tompoko vavy no androsoanao tokantranonao amin'ny alalan'ny fandarana meteo manolotra ny manahoana. Ny sarin'ny zana-bolana no hojerentsika voalohany arak'izao hitantsika amin'ny sary izao dia manga tanteraka ny lanitry gasikara. Ny mandrafitra ny toetrandro dia mbola ny ala izay malefaka hatrany. Arak'izany dia toy izao manaraka izao indray ny toetrandro ny tombatombananay ho amin'ny rapitso faha-efatra ny volana Mey 2024. Saika ho tsara ny andro manerana ny nosy fa tsy ny faritra Diana Sofia iny no isy ny orana tandrifin-drahona malefaka tahaka izay ihany koa faritra Atsinanana sy Anosy. Holalovandrahona ny ilany Atsinanana faritry ny Havoatany, ny faritra Vatovavy-Fitovinany ary amin'ny faritry Mahajanga teo aloha iny. Ho amin'ny rapitso tolakandro indray dia hifandimby hatrany ny rahona sy masoandro saika manerana ny nosy afa-tsy ny faritra Diana sy Sofia no anorana ny tandrifin-drahona malefaka fa mety arahakotrika izany any Vatovavy-Fitovinany, Atsimo Atsinanana ary mipakatra amin'ny faritra Taolagnaro iny. Ho mafimafy ny fitsokan'ny rivotra ny amin'ny morontsiraka avaratra andrefana sy afovoany andrefan'ny Madagasikara. Ny maripana no tombatombana ho amin'ny rapitso tontolo andro tompoko lahy sy tompoko vavy dia tsy dia nisy fihetsehany firy raha noharina tamin'ny androany. Ny any amin'ny faritra Vakina Karatra iny no nisy fidinany kely 4 degré Celsius. Ny amin'ny faritra morontsiraka Atsinanana sy andrefana kosa manodidina ny 17 hatramin'ny 17 degré Celsius. Ho amin'ny rapitso tolakandro indray dia tsy dia nisy fihetsehany firy ihany koa ny maripana 5-30 degré Celsius ny mafana indrindra ny Maivatanana any, 4-30 sy 3-30 degré Celsius ny faritanin'ny Mahajanga teo aloha, ny aty amin'ny faritry ny Havoatany 5-20 na 7-20 na 9-20 degré Celsius. Raha hivoaka ho any an-dafy ianao andro tanàn-dehibe vitsivitsy dia efa tara ary fa hibalika be indray masoandro amin'ny rapitso any Milan, Johannesburg sy Nairobi any. Hifandimby kosa ny rahona sy masoandro ao Paris, Anorambaratra, indrindra ny amin'ny takariva sy ny amin'ny alina ny faritry Bangkok. Ho an'ireo nosy rahavavy manodidina ny Madagasikara indray dia tsara ho fantatra ihany reto ho lalovandrahona ny Seychelles, hifandimby ny rahona sy masoandro ny Comores, hanorana tandrifin-drahona ny Saint-Denis, ho arahakotrika izany ny faritry Port-Louis. Dia izay indray tompoko lahy sy tompoko vavy no azona aroso antsika eo amin'ny Tia Tia manome fotoananao izay ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko!